Anisan'ny nosy lehibe sy manan-karena ara-javaboary na an-tanety na an-dranomasina i Madagasikara aty amin'ny faritra atsimo andrefany Afrika sy ny ranomasimbe Indiana. Nosy be mpitsidika ary manidina ireo mpizahatany sy mpanao fikarohana satria miavaka noho ny fananany ireo zava-mananaina sy zava-maniry izay sarobidy sy tsy hananan'ireo firenen-kafa. Ny folo isan-jaton'ny aren-javaboary misy manerana izao tontolo izao dia eto Madagasikara no ahitana azy. Amin'ireo karazan-kazo maherin'ny 4,000 eto Madagasikara, ny 4,7 isan-jato amin'ireo dia eto ihany misy azy. Anisan'izany ireo reniala na baobaba karazany enina tsy hita afa-tsy eto ary anisan'ireo azo tranainy eto Madagasikara. Ity zao antsoina hoe baobab escalade na tohatra maherin'ny 720 taona. Mihoatra ny 2,100 ireo zava-maniry mamelana eto Madagasikara. Anisan'izany ny karazana orchidée arivo iteto. Miavaka i Madagasikara amin'ireo karazana gidro 700 karazany. Ny roapatelony karazana tanalahy manerana izao tontolo izao dia hita eto Madagasikara. Amin'ireo karazam-borona maherin'ny 7,700 karazany eto ary maherin'ny 100 amin'ireo eto Madagasikara ihany misy azy. Santionany ireo na anabakabaka na an-tanety na anaty rano manana ny harena mampiavaka azy Madagasikara. Zava-dehibe ny fiarovana sy ny fahaizana mitrandraka ireo aren-javaboary ireo, iankinan'ny velotenan'ny olombelona, antoka ihany koa ny fandrosoana lova-njavy ahitany fianakaviana tsirairay sy ny taranaka amin'ny fandimbisoa. Anisan'ny antony nankatoavan'ny Madagasikara ireo fifanarahan'i iraisam-pirenena telo tany Rio nandritra ny fihaonana tampony ho an'ny tany tamin'ny taona 2009 izany. Ny convention de Rio moa zany dia ireo convention telo lehibe nisoniavina tany Rio nandritran'ireo fivoriana nataon'ny firenena mikambana zany. Ireo convention ireo moa zany dia samy miresaka avokoa zany ny olana ara-tontolo iainana lehibe izay miatraika indrindra amin'ny fiainan'ny zanak'olombelona dia ny fiovavan'ny toetrandro zany ny karazan-java-mananaina ary koa zany resaka désertification. Ny fifanarahana mikasika ny aren-javaboary na ny convention sur la diversité biologique CDB no mametraka fa mifaningotra tanteraka ny fikajiana ny tontolo iainana sy ny fampandrosoana. Kendrena amin'izany ny fiarovana ny aren-javaboary, ny fahaizana mampiasa sy misitraka ny voary mitsinjo ny taranaka, ny fifampizarana tsy mitanila sy araka ny rariny, ny tombotsoa azo avy amin'ny fitrandrana ny singa voajanahary na ny ressources génétiques. Io fifanarahana io no mametra fa mila manana paikady iarovana sy hikajiana izay aren-javaboary izay firenena tsirairay. Mila avotra ny lanjan'ny traikefa sy ny fahalalana ety fotony misy ety amin'ny fiarahamonina kasika ny paika fikajiana ny tontolo iainana. Mila kajiana sy hitarina ny velaran'ny faritra arovany isaky ny firenena sy manerana izao tontolo izao na an-tanety io na an-dranomamy na fari-dranomasina. Kendren'ity fifanarahana ity ihany koa ny siny rafitra iaraha-miasa amin'ny manam-pahaizana mikasika ny aren-javaboary isaky ny firenena sy ny fitadiavam-bola anatanterahina amin'ny paikady. Nanao sy nisy mankatao ny fifanarahana lasitry ny firenena mikambana mikasika ny fiovan'ny toetrandro, Convention cadre des Nations Unies pour le changement climatique ihany koa i Madagasikara. Io fifanarahana lasitry io no nametraka fa tokony hitandrina bebe kokoa ny firenena rehetra. Principe de précaution, andraikitra iraisana ny fiarovana ny tontolo iainana
ary manana ny andraikitra mifanandrify ny firenena rehetra sy ny tompona andraikitra rehetra, responsabilité commune mais différenciée. Misy ny fenitry ny zo any fandrosoana. Isan-taona dia misy fanavaozana ny fifanarahana mikasika ny andraikitra manoloana ny fiovan'ny toetrandro na ny conférence des parties. Ny fifanarahana natao tamin'ny Paris, accord de Paris, tamin'ny 2014 no anisan'ny nampanenoana mafy ny lakilosy mikasika ny asa maika ilaina hiatrehana ny fiovan'ny toetrandro. Nanamafy fa mila mandray fepetra dieny izao isika. Ny fifanarahan'ny firenena mikambana mikasika ny ady amin'ny tany aisingazana na ny Convention des Nations Unies sur la lutte contre la désertification no fifanarahana fahatelo amin'ny fifanarahan'ny Rio. Io no mametraka ny asa tokony ho atao isoroana ny fahasimban'ny nofotany sy ny fiparitahan'ny faritra angazana tsy mamokatra vokatry ny fiovan'ny toetry ny andro sy ny fanimbana ataontsika olombelona. Mametraka ny fanajariana tokony ho atao amin'ireo tany miasimba ary ny famerenana amin'ny laoniny isy zavamaniry amin'ireo tany ngazana. Anisan'ny ifantohan'ity fifanarahana iraisam-pirenena ity ny mikasika ny fifanampiana iraisam-pirenena mba tena ifanaraka amin'ny zava-misy isaky ny firenena sy ny sehatra iasana ary mandray anjara amin'ny fitadiavam-bahaolana ny mponina. Takian'ity fifanarahana ity ny fisorohana sy ny ady amin'ny tany ngazana, ny fametrahana paikady maharitra iadiana amin'ny fiangazan'ny tany izay mifaningotra amin'ny politika pampandrosoana lovainjafy eo amin'ny firenena, ny fijerena ifotony ny antony mampihitatra ny tany aisingazana, ny fanentanana mponina andray anjara amin'ny ady amin'ny tany aisingazana ary ny fametrahana lalana manamora izany asa rehetra izany. Ny zava-misy eto Madagasikara sy maneran-tany ankehitr'io dia mbola manamarina ny mahazava-dehibe ny fandraisana ndraiky ny isan'ambaratonga amin'ny fampiarana antsakany sy andavany ny fifanarahana iraisam-pirenena telo tany Rio, Brésil. Tsika olombelona ihany no manimba an'ilay tontolo iainantsika. Ohatra hoe ny ala zao izay fitaovana anankiray hoentina mandio ny rivotra iainantsika. Ka raha ohatra ka mitohy ny fanimbana tia tanety ny ala ohatra dia mitohy koa zany ny fanimbana ny récif corallien any anaty ranomasina amin'ny alalan'ny fahatotofan'ilay récif corallien amin'ilay sédiment avy aty amin'ny tanety. Eo koa ny voka-dratsy ny fahasomban'ny tontolo anaty ranomasina dia miaina ny herin'ny ranomasina ahafahany mandio ilay rivotra iainana, miaina ny phytoplancton ahafahana miséquestrer le carbone. Amin'andro taloha zao tina ny fambolea be ty, nisy kabaro, nisy tsaramaso, zay volo tokony mety atao hoe nataona eny. Nefa hatramizao fa lasan'le rano le tany ka nanjary fasika avao. Raha ohatra ka mbola mitohy fiovan'ny toetrandro io zany dia rehefa tonga ny avy ny orana dia tena be dia be ny orana, dia rehefa amin'ny fotoana mahamay dia tena mahamay dia tena mahamay dia mahamay tokoa, ary amin'ny fotoana mangatsika dia tena mangatsika dia tena mangatsika. Bosary le tsy misy ranon'ora mambole arak'le mata mbola arak'le mata midoboky fasy baka aty mahanjefa tolapasika eo midoboky rano zao lafa atao hoe te haky ampiavo tanànanay ity mbaroa. Mihena ny velaran'ny tany ahitana ny atiala miantoka ny fonenan'ny zava-mananaina maro karazana, vokatry ny doro-tanety, doroala, fikapana hazo tsy voahevitra. Ny tsy fisian'ny ala mitarika ny fiainan'ny rotsakorana sy fitaran'ny tany ay. Ny fiparitahan'ny setroka maloto sy ny fiparitahan'ny fako manavesatra ny rivotra iainana sy manamora ny fiparitahany tsy mikaretina. Ny fanadihadiana farany nataon'ireo manam-pahaizana iraisam-pirenena manambara fa raha tsy mandray fepetra enjana sy maika mikasika ny tontolo iainana isika dia tsy voatana ny fiakaran'ny hafanany tany. Voka-dratsy maro no ateraka izany amin'ny asa fambolena sy ny fiompiana, ny fahasalamana, ny toe-karena ary ny hoavin'ny olona sy ny tany. Ilantsika ny miaro sy manome lanja ny harena-javaboary. Ilantsika ny miady amin'ny fianaky ny tany ay. Ilantsika ny fahaizana miatrika sy manalefaka ny vokatry ny fiovan'ny toetrandro. Ety fotony ampirisiana ny fandraisana ndraikitry ny fikambanan'ny fokon'olona, ny fisian'ny polisinala mba hiaro kokoa ny ala amina fepetra entitra.
dia nametraka zany ny fokon'olo hoe ato ny tena harovantsika hatao an'izay alafaly izay tsy azo anovany ninona agnato fa raha ny mahera protégé catégorie 5 ny toy izay dia misy zonage natao misy azo ameloma fo misy azo anova charbon fa ny zavatra atao etoy zany amin'ny faritra larovana etoy dia tsy maintsy atao manara-dalàna ohatsy hanao charbon dia mangala taratasy hamatsika hazo tragno mangalaky taratasy amin'ny polisinala reo na golety dia amin'ny toera zay ny farita hagnanovany izay zany ro angalany olo an'izay fa tsy hoe lafa tahangalaky ile mangalaka avao zava-dehibe fambolekazo sy ny fametrahana dina hifampifeheza ny fokon'olona amin'ny fiarovana ny tontolo iainana sy ny famerenana amin'ny laoniny ireo ala voajanahary simba reto ny faritsy hazo ny volena nataon'ny fikambanan'ny lovanafy eto amin'ny commune Andranoinaly izy reto zany hazo natao isambatan'olona ny olo tsirairay zany samy mamboly amin'ny taniny misy ny mpanimba dia iarahanay ampiharina ny dina ifampifehezana ny famokarana zanak'azo ihany koa dia asa afaka ilofosan'ny fokon'olona metoana izao a dia mikarakara an'le pipinera manala an'le ahitra anatin'le zanak'azo a dia manana an'le fakofakon'le ravina kininina milatsaka ambolena any amin'le toerana efa simba taloha reny le izy amerenana an'le atiala iverina amin'ny laoniny iray izay ny tena tanjona amin'le izy ilaina izay fandraisana andraikitra bebe kokoa amin'ny fokon'olona izay indrindra amin'ny fikajiana ny ala izay no tokony isian'ireny komity ifoton'ny ala ireny ny nataony teo dia ny fambolena zanak'azo dia ny antony maresy lahatra ane zany mahatonga ny mamboly zanak'azo dia noho ny fampitenda zay misy teo aloha dia tsy maintsy mamboly zany zay mba hiarovana ny tontolo iainana mba tsy ho lany tamina tsy mijanona hatreo amin'ny fambolekazo ny asan'ny rafitra fokon'olona eny ifotony manana andraikitra ihany koa izy ireo amin'ny fiarovana ny ala sy ny zavaboary rehetra ho aminy zao zay CLP atao amin'ny MNP dia manao fisafona atao anaty ala indray mandeha isam-bolana izahay no manao fisafona aty anaty ala ka zay rehetra hitanay aty anaty ala dia anaovanay raporo avokoa miara-miasa amin'ny fokon'olona amin'ny fanatotonsany ireny fitsirihana fanaraha-maso ny ala ireny ny mpitandro filaminana ireny ilay atao hoe patrouille mixte tonga eto izahay membre ny COSAPy hanao fanetanana ho anareo vahoaka betsaka ny efa resy lahatra amin'ny fiarovana ny ala sy ny tontolo iainana ary manao asa fanentanana mba hampaharitra ny ezaka rehetra efa natomboka mikasika ny fiarovana ny valan-javaboary sy ny arena ho aminy mba ho lovan'ny taranaka mifandimby mila petraka hatrany ny sehatra hahafahan'ny fokon'olona sy ny tompona andraikitra mifanakalo-hevitra amin'ny fanatsarana fiarovana sy fitantanana maharitra ny valan-javaboary misy eto Madagasikara mba ampahafantarana ny lalàna mifeny ala sy fanentanana amin'ny fikojakojana ny atiala manao fanentanana aminareo mikasika ny fiarovana sy ny fitandrovana ireo atiala manamorona anareo ireo irahantsika malala tsara fa misy ny lalàna mifeny atiala indrindra ny ala arovana izay tantanin'ny MNP izay misy eto Mahatsara mba hitandrovana ny fikidikitiana io atiala io ary tsy dia faly fotsiny hoe hampiatra sazy fa tsy maintsy miainga isika amin'ny alalan'ny fanentanana misy fepetra rahany dia izay fotsiny ny angaviana hoe rehefa mba manentana zany izahay hoe tsy azo atao ohatra hoe ny manapaka hazo maka hazo any anatin'ireny faritra rovana reny ala rovana reny dia tsy tokony atao zay raha miteny zay hoe mitady ala nareo alatsotra azo faritana anaovana ny asa fivelomana na ohatra fanamboarana charbon na ohatra hoe fanaovana hazo dia amin'ireny zany no anaovana azy mba tsy ho diso ny fandraisan'ilay olana azy hoe sakanana no manao an'izao zao anefa le izy tsy amtoerana voatokana hanaovana an'izay tsy mijanona amin'ny fitantanana ny ala sy ny voary an-tanety ny fandraisana andraikitra takiana amin'ny fokon'olona amin'ny fikajiana ny aren-javaboary ilaina ihany koa ny fitsonjovana dieny izao ny aren-dranomasina sy ny sisin-dranomasina Madagasikara raha teo no firenena fahatelo ahitana aran-dranomasina lehibe indrindra
sy tsara indrindra manerana izao tontolo izao. Mirefy 8 kilometatra ny halavany ary 1 kilometatra ny sakany. Tsanga le olo hamaroan'olo vahoaka eo anatin'ny fokotany 3 zay ny araka, ny asa, ny kombasay de hiaro ny vatohara. Zay amizay zany mba fa mihenahena ny olo mpaminta satria sasamireo misy olo fajato pirogue manday olo reo. Mihena zany le famonoan'ny vokatra an-dranomasina. Manana ny asany manokana ny vatohara sy ny alaonko izay toerana fanatodizana sy hiterahana ary iveloman'ny karazana trondro, drakaka sy tsitsika. Misy karazany valo miavaka moa ny alaonko eto Madagasikara izay tsy ananan'ny firenen-kafa. Ny famaritana faritra rovana dia fomba iray ikajiana ireny alaonko ireny izay manampy ihany koa amin'ny fiarovana ny sisin-dranomasina. Réserve ao zany arova agnatin'ny say ao zany misy faritsy faritanay. De hoe ohatsy hoe farita Tibaketo jusque roa ohatran'izao zany de io zany arova tsikitihy io mandritra 3 vola. De tampitsy 3 vola zay vohay mihaza ao iaby zany lafa tao fokon'olo agnatin'ny fokotany limy miaro ny alahonko. Ary lafa zahay zany miaro azy maro koa zany mpizaha tany nandeha toy. Fepetra manampy betsaka amin'ny fikajiana ny tontolo iainana indrindra fa ny fisorohana ny fihitaran'ny taningazana sy fiatrehana ny fiovan'ny toetrandro amin'ny asa famokarana, ny fifehezana ny antotam-baovao mikasika ny toetrandro. Izany indrindra no mahazava-dehibe ny fiaraha-miasa amin'ny fametrahana ireny fitaovana famantarana toetrandro ireny isaky ny faritra. Ny tombony azontsika amin'io fananana station climatique io zany dia mba ahafahana mahazo précision misy kokoa hoe zao marina ny zava-misy ho antsika aty amin'ny faritra. Ity zany no fitaovana mifandray avy amin'ny station dia avy ity zany no ahafahana mijery ny données rehetra hoe firy ny température dia amin'ity fitaovana ity zany no ahafahana mijery sy manamantsa amin'izay toetsy ny andro zay. Izay fifehezana ny atotam-baovao mikasika ny toetrandro izay no ahafahana manome fiofanana araky ny zava-misy ireo tantsaha mba hiatrika ny fiovan'ny toetrandro amin'ny asa fambolena, fiompiny ary ny jono tahaka ny fampiarana ny volovary ao anatin'ny fotoana fohy, ny fambolena anana sy legioma isan-karazany. Ny asan'ny toetrandro koa zany ro mahatonga anay ro misary. Fa laha ivy tena nisy fiovany aminay eto vehivavy eto zany le fanentana ny association aminay amin'ny fambolena isan-karazany io. Fambolena manara-penitra zay sy ny namany aby zay fambolena teknika reny amin'ny mpianary anay. Mba tombotsoanay amin'ity aloha nampisan'ity vary malaky masaka ty. Raha tsy nisan'ity zahay mety raha tena niakatsy eny anala tamin'ity mbo tsy nisy. Eny anala zahay no miverina manao charbon mandrampahatongavan'le fotoana hambolena vary. Fa rehefa nisan'ity zahay tsy niavy eny anala satria mba manatratsy intelo zahay amin'ity mamokatra intelo iray taona. Fa tamin'ny taloha namokatra indroa. Ilaina trano ny fanamafisana fahaiza-manao fokon'olona mba hahitan'ny vahaolana hafa mikasika ny fivelomam-po ankoatra ny fanimbanany tontolo iainana. Taloha zahay nanimba ny mangroverie. Lafa nisimba amin'izay mangrove iny ny farany amin'izay zahay lafa tafara tao zany nanaeritseritsy hafa hoe alohantsika manao dobo fa dobo ty ro mety ahitantsika velomam-po hafa koa. Dia nihaly ny dobo ty zahay. Ny fampiasana angovazavozina sy ny fikarohana mikasika ireo fatana mitsitsy dia mampiena ihany koa ny fanimbana ny ala sy ahafahana mikajy ireo zavaboary. Ty no fatana mandeha amin'ny masoandro dia zay zavatra rehetra andrahoina dia masaky ny dolodolo. Zao fefa masaky nahandro légume 20 minutes dia fa masaky. Ny tombotsoa azo amin'ny fatamasoandro miaro ny tontolo iainana dia misy tahiry dia tsy mandoto. Raha malala fa avy amin'ny fatana io ny ampiasana charbon dia ny charbon avy izy avy amin'ny fandropahana ny ala dia mahatratra tamin'ny 7.70 isan-jato mihitsy ny économie na ny fampihenana ny charbon na kitay zay ampiasaina amin'izany fatana nohatsarainy zany.
na ny fako aza ny eka azo avadika ho angovo na akora azo ampiasaina indray, avadika ho lasa harina fandrehitra, brique autobloquant, zezika. Tafiditra ao anatin'ny fiarovana ny tontolo iainana ny asa atao eto satria ireo fako izay taterina avy any Tuléar eo amin'ny 50 taonina isan'andro eo dia entina eto avahana ary ireo izay afaka ahodina dia ahodina ho lasa zavatra vaovao indray. Azo atao ihany koa ny famerenana ho maitso ireo faritra aisingazana amin'ny fanajariana rahampambolena azy ireny, tahaka ny atao amin'ny faritra Androy amin'ny famonoana ny raraka na ny fitazonana ireo fasika tsy hanoditra tamboly. Ilaina fiaraha-mientan'ny fokon'olona izany fa tsy voatery andrasana tantsorika avy any ivelany hatrany. Fanamby iarahantsika rehetra amin'izao fotoana izao ny maitso indray a Madagasikara mba ho voahary ireo harena-javaboary hitondra soa any fiarahamonina. Ny fambolekazo, miady amin'ny varotra antsokosoko ny harena-javaboary, ny fanajanona tanteraka ny doro-tanety, ny fanajariana ny tanàna mifototra amin'ny fikajiana ny tontolo iainana, ny fitrandrahana voalanjalanja ny harena-javaboary, asa azo tanterahin'ireo fokon'olona sy ny mpitantana isan'ambaratongany ary ireo mpisehatra amin'ny asa fampandrosoana ireo rehetra ireo, ary efa voapirofo fa mitondra fiovana eo amin'ny andavanandro mimponina. Dia amin'izay fanasana velon-tena mimponina izay ny zavatra efa vita loatra eto dia manampy ny commune izany amin'ny asa sosialy, dia efa nampiditra rano izay ao an-trano tokantrano tsirairay, efa nanao siniben'ny rano ho an'ilay popy eto tanàna ho an'ny sahambabe-mbahoaka. Raha ny veloman'ny olona ny atiala taloha ny kapaina natao charbon natao hazo dia amin'izao ny VOI zany nanakana ny olona tsy hanao an'izay intsony dia nomena asa ny olona mba ametraka entana ho amidy ato anatin'ny varotra ny ara-malagasy ny VOI. Le mivarotry mandeha soa ny varotsinay mandramy vola isan'andro. Taloha varotsinay ity tsy nisy, fa rehefa nahita vazaha io zahay dia namarotsy ireo hazo ireo komifora aty amin'ny renala. Ny tsoazoko amin'ny fisin'ny ala zao dia fiarovana tontolo ny iainana aloha voalohany indrindra. Dia na misy ary misy ny vahiny mandalo eto aminay dia efa tombotsoanay mpivarotra koa iny. Io tena mahavelona le asana gida. Dia tsy vitany hoe izy mahavelona anao miantoka ny fiainanao amin'ny filana fanatanteranao ny fiainanao amin'ny ankapobeny, fa tena hoe mampivelatra zany amin'ny resaka toe-tsaina satria be dia be ny karazan'olona mifandray amin'ny tegna zany isan'andro na amin'ny fotoana na tsy amin'ny fotoanany. Ny eto zany karazan'io atiala io mihitsy ny industrie fototry ny économique. Ary mendrika ny arovana mafy mihitsy ireo zavatra io satria tena mitondra tombotsoa be on'le olona eto, indrindra ho ny mpanao hotely zany izay mandray mpizahatany tsy tapaka isan-taona, ary araka ny hita raha mitombo ohatra ny hatrany isan'ireo hotely voahorina, ary rehefa tena tonga ny fotoanan'ireo mpitsidika dia mbola tsy maharaka ihany hatramin'izao. Dia ny tombotsoa azo avy aminazy moa dia voalohany aloha izy manome asa ho an'ny olona lokala rehetrarehetra sy manoma pipibola ary na vitako an'izao restaurant zao sy ny chambre d'hôte angamba dia tombotsoa azo avy amin'ny atiala ny vola azo amin'ny touriste zany. Zahay taloha dia tena nijalijaly, hafa ty nijaly fa le nijaly. Laha hita ty hanihany maray, ty hany hariva tena tsy hita. Fa zahay nanjala fa nenay nimpianay fiatoy, misy tombotsoa ho anay fiatoy mba hafahafa ny fiainanay mba normaly, mba mihina laha hariva, mba mihina laha maray, mba mihina laha midi. Afaka mahazo vata zahay mifamokara fa votsy zahay amle mosary amfandriam-pahalemany henan'izao dia mba eo am'izao zahay vao mahazo ay amin'ny sakafo toa. Ny tombotsoa azonay hinan'izao miompy akoho zahay, miompy osy fa satria fa hinan'izao fa misy ny famokara ka mba misy sakafo zahay no mba misy ny fahitana ny fiompianay eto misy ny drala militsy. Ny fandraisana ndraikitry ny tanora eny amin'ny fiarahamonina amin'ny fikajiana ny tontolo iainana sy miady amin'ny fihitaran'ny taningazana ary ny fiatrana ny fiovantoetrandro dia manana ny lanjany ary tokony hamporisihina trano ny ezaka ataon'izy ireo ho lasa fifaninanana masina. Resy lahatra zahay satria saragny madio
satria mifiainanao anatin'ny fahadiovana dia mamiramirana mahatonga fahasalamana da mba satria tia koa toerana fitsangatsanganana anazy dia tianay raha mba madio. Anisan'ny paikady azo trandrahina sy ilofosana bebe kokoa ny fampidirana anaty fandaharam-pianarana ho an'ny ankizy sy ny tanora, ny fanabeazana ara-tontolo iainana. Izy ireo no olom-pirenena ananandraikitra eo amin'ny fiarahamonina no niezaka efa nilofosana. Ampahafantarinay azy hoe inona ny tokony ataony mba hiarovana ny tontolo iainana, nahoana ny tontolo iainana no arovana, ary inona ny vokatra azo raha ohatra ka hoe miaro tontolo iainana zareo dia n'izao. Mila arovana ny tontolo iainana mba tsy ho simba. Mitiavako tontolo iainana satria misy biby, misy manome ranon'orana ary manome sakafo. Arovana tontolo iainana satria miaro fiainantsika olombelona. Mifandray sy mifampiankina avokoa ny fiainan'ny zavaboary rehetra eto ambony tany. Ny rano, ny ala, ny biby, ny tany, ny rivotra, ny hazavana sy ny sisa. Mila mandray andraikitra isika rehetra manohy ny fiarovana araka ny tokony ho izy ny tontolo iainana sy izay rehetra manodidina antsika ho lovainy taranaka amin'ny fandimby. Ho sosy ho finaritra i Madagasikara.